Nandeha be ny resaka tato ato fa tsy afaka mandefa piasa malagasy any Maurice tsony isika noho ny tsy fanarahan-dalàna nitondra fanazavana mahakasika izay nefa Andriamatoa Ravelo Arsoa sitraka tompon'andraikitra eo anivon'ny Destiny Agency izay tompon'andraikitra ary isan'ny ivitoerana iray ihany koa nahazo fankataovana fanjakana. Ny antony fifidiana ity zany dia fampahafantarana ny be sy ny maro ny fisinay izay dia agence de déplacement izay mandefa piasa hiasa any amin'ny nosy Maurice. Izay dia manana taratasy ara-dalàna avy any amin'ny fanjakana mba ahafahana mandefa ireo piasa ireo any amin'ny nosy Maurice. Mariny tona fa ireo piasa hiasa any amin'ny nosy Maurice dia manana taratasy rehetra avy any amin'ny mahasovo malagasy any amin'ny nosy Maurice, avy any amin'ny ambasady any Maurice, avy any amin'ny firenena mauriciana zany hoe mahazo manana ny permis de travail sy visa ary manana ny fifanarahana arak'asa izay contrat de travail izay soniavin'ny ambasady malagasy any Maurice voalohany indrindra ary avy eo soniavin'ny ny fanjakana eto Madagasikara. Ireo piasa rehetrarehetra ireo dia mandalo any amin'ny police pirenena malagasy manao ny enquête de moralité izay mahazo ny certificat de moralité zareo avy eo. Vita izay dia avy eo mandalo any amin'ny ministéran'ny asa daholo ireo taratasy ireo. Ireo taratasy ireo dia voamariny ao amin'ny ministéran'ny asa izay vao mahazo ny visa avy ao amin'ny ministéran'ny asa izay vao mahazo mandeha le piasa. Orinasa afakava le orinasa ary mariny tona fa tsisy asa trano le izy. Piasa ny afakava daholo ireo piasa alefanay any Maurice izany izay efa manana traikefa amin'ny orinasa afakava. Nahatonga ny nanao ty fanambarana ty zany dia nahita tamin'ny aina aman-jery zay izay tsy hanomezana tsy ny mpanao gazety zany fa fanamariana fotsiny zany no ataonay fa nisy vaovao izay monsieur zany tamin'ny aina aman-jery anankiray nilaza fa nikatona ny fandehanana makany nosy Maurice makany ivelany rehetra izay nefa dia tsy ao anatin'le pays à haut risque fa ao anatin'ny nosy Maurice ihany. Izay ny antony andefasanay an'ity vaovao ity. Ny piasa izay alefanay dia 1 taona hatramin'ny 5 taona tsy mandefa piasa latsaky ny 1 taona izay ary tsy mandraiky koa mihoatra ny 5 taona. Mitaky diplôme? Mitaky traikefa certificat de travail zany hoe taratasy fanamarinana fa efa niasa ilay olona satria resaka orinasa afakava ary rehefa aka-piasa zay dia ny Mauriciana no tonga aty mampanao test izany hoe jerena mihitsy fomba fiasa amin'ilay olona zay vao hoe okey le olona jaune France le izy jaune France daholo lamba daholo manjaitra any amin'ny kopy any amin'ny paso contrat ana 3 taona le contrat renouvelable zany hoe modetiana ny karama dia arakaraky ny asa vita araka le efa voalazana teo mandray eo amin'ny 2,5 millions isaky ny tapabolana ny ekizy zany hoe mavita betsaka izy mandray amin'ny 3 millions isaky ny tapabolana.